fa isan'ny ray aman-dreny pia ny ligina Alamanga amin'izay taranja atsipoka nety be zay ny lolo Madagasikara Bertin Andriamengo sy Andriamatoany Ranto Rakotonanary lehibe ny faritra Analamanga nambaran'izy ireo ary fa dia ny fiarametan'ny rehetra no ahafahantsika mbola mitazona indray ny anaram-boninahitra mahatompon-daka eran-tany ary ny fiara-miasa amin'ny manam-pahefana toy izao sy ireo mpitantana fanatanjahantena no tena fahombiazana. Voalohany dia misaotra ny ligny tsipika nety be Analamanga zany nanana finiavana sy natsiaro ka manome voninahitra sy asina ny tenanay ka nisafidy maray aman-dreny anay zay ataoko hoe eto amin'ny ligny Analamanga zany isorana manokana zareo nisafidy anay. Faharoa, tsotra ny tantony dia ny fifanetanana fiara-miasa fifanomezan-tanana zany dia zay no andry hijoron'izao fiara-miasa zao satria rehefa misy moa ny ataoko hoe fiara-miasa dia efa niezaka mifankafantatra milo io zahay zay tsy hoe vao amin'izao fotoana izao efa talohan'izany nefa noho ny hoe hetsika anankiray izay atao hanokavana ny taom-pilalaovana 2017 dia vonona izay ny mifanohana amin'ny zareo mandritry ny mandany moa zany raha ataoko hoe fezina le tena amin'ny ankapobeny tsy midika akory zany hoe avita be noho ny hafa zay fa ny tanjona dia mazava hoe niezaka zay atao hifanomponana dia zay kely vitanay eo amin'ny sehatriny ataoko hoe fiara-miasa dia zay no hery lehibe ho anay anampiana ny zareo fa tsy hoe izay no vita miracle amin'ity tsipika nety be ity fa ny tanjona dia hoe aleo mba hisy relève ny titre mondial zay efa nanantsika ireo ka mba hitazomantsika mandritra ny fotoana maharitra zany atao hoe titre mondial zany zay ny targetranay zany hifanarahana sy ahafana mifanampy ny ligna Analamanga. Eto dia fa misaotra manokana ihany koa ny chef de région Analamanga satria izy moa dia anisan'ny matetika ihany koa amin'ny resaka sport dia hoy zay hoe anao antroavo zay mirahalahy manoloana anareo reto hoe engaka mba ho maro be toy anay izao ny anolotanana sy amin'ny endrika fiara-miasa anampiana an'ireto ligna Analamanga reto ary maninona moa no anaovana iran-tokanizika ny fédération mihitsy fa ny fédération ihany koa zany dia tokony halala sy jery ny tanjona zay ho avy ligue sy ny section zany zay ataoko hoe any amin'ny fototra dia zay no tanjona imasonay fa raha ny tena izy dia miakina amin'ireo mpikatoko ireo dia misy fitazana ara-tsaina fitazana ara-batana ary indrindra ny ataoko hoe fahavononana amin'izay tanjona zay tiany atao no ahafana mampirisika amin'izareo ka misy ireo tompony ndraiky tsy ao amin'ny borona Analamanga zany dia fiara-miasa no natolotra anay fa omeko amin'ny chef de région fitenenany amin'izay. Ny tena zava-dehibe ny tananjaka mety be no anisan'ny voalohany ny fampanjatena rehetra amin'ny firenena ary anisany zany ny faritra Analamanga sy ny Madagasikara ny zay mihay ny vokaparitra dia mijery fanatanjahantena araka nataon'ny filohantsika erotsimaromatianina zay efa mitsinjo fanatanjahantena iny dia zay fanampiana ao anatin'izay zany no antony mba ampiroborobe kokoa ny tanàna tsy mandeha ary hitazomana an'izany mahavoalohany antsika eran-tany zany raha ny tanànatsika ny be manokana no resahana dia anohana tanteraka anohana mafitrika ary hisarika ireo mpanohana rehetra mba hanana fanatanjahantena rehetra amin'ny ankapobeny ary indrindra ny tarantsika ny be manokana izay ao amin'ny faritra Analamanga sy ny eo anivony Madagasikara.